Faly miarabantsika jiaby ndray mpanaraka ny chaîne vaovao malagasy ny raharam-pirenena no fampizarana amintsika eto potika ny soatavan'ny republikanina malagasy ankehitriny hoy Alain Désiré Rasambany raha toa ka ireo no eritreretina ho manam-panahy sy tsongoim-bolo no manaiky entina amin'ny lalàna kizo efa nisafidy ho republika isika fa tsy hiverina amin'ny fanindrahindrana olo-tokana na olombitsy culte des personnalités zany ny andrim-pandrakana dia manana ny hasiny na dia tsy maintsy misy mpitondra aza izany azo atao tsara ny manao serasera amin'ny alalan'ny pejindreo ministera sy andrim-panjakana fa ilay identité profil kosa tsy tokony afangaro amin'ny visibilité hitantsika manko fa niparitaka tamin'ny tambazotro serasera ny fanovana ny profil ireo ministera rehetrarehetra na io ihany koa ny mpisolelaka na mpanao ny fitondram-pandrakana izany ohatra azo resantsika eto zao ny ministera serasera sy ny kolotsaina ny ministera ny toe-karena ny ministera ny fambolena ministera ny fambeazam-pirenena ministera de transport ny ministera de travail ny ministera ny fahasalamana sisa tsy voatanisa eo ihany koa ny polisy-pirenena malagasy dia nanova profil ihany koa zareo fa novay zareo malaky izany profil ny filopirenena Andrajoelina fa hoe Sapion hoe mendrika nahazo amboara izany nefa tsy tokony tsy mety zany hoy SG na Alain Désiré Rasambany zay fa tokony hijano hoe mpanjakana na inetra zay ihany koa le leadership ne se décrète pas ary ny haitarika politika dia tsy voninahitra na diplôma omena ka ho tahirizina fa mitaky vina mazava sy asa mitera-bokatsoa ho an'ny vahoaka izay manome fahefana ny mpitondra izany mba ho mpitarika leader mahay tokoa ny eto amintsika fa tsy ho lasa discours à la mode ny fitenenana isan-kerinandro hoe manana vina sy programa matipaika isika nefa ny firenena sy ny vahoaka vao maika milentika ireo miaritrefy momba ny toe-karena sy ny fahefan'ny vidiny malagasy no tena tokony ilaina no jerena mandroso makaiza tokoa moa ny firenena ankehitriny tsika malagasy ankehitriny vao maika miapotika ireo siam-piarina izay andraindraina hisintona ny toe-karena isandratana ary hitantsika ihany koa manko ekonomia emergentsika hoe resaka fambolena ve ny fiompiana ve ny jono ny harenak'ibony tany ny fizahan-tany io zao tokony masoana bebe koa ny IEM tsy hita popoka ny plan martial izay copicolé sy nahitapa matsy vola ny plan de relance économie narany tamin'ny 2024 lasa traboina ankehitriny feny mila pitarika tena mahay tokoa isika malagasy fa diso repère hoy i Alain Désiré Rasambany izay secrétaire général ny atoko HVM zany na de eo aza zany rehetra zany dia amin'izao fotoana izao ihany koa manko dia nisy tetikasa izay nataony ireo mpitondra fandrakana izay tarihiny Andrajoelina ankehitriny fa iza tokoa moa tena hisitraka ity tetikasa izay natao zareo ity arahantsika manko video fanokefitra nataon'ny filopirenena Andrajoelina zay rehefa avy eo fa ny mahagaga ny fandraisan'ny fitenenana manko dia nisaotra ireo mpamatsy vola nefa raha hitantsika video efa ela dia nanamafy izy fa tsy mila mpamatsy vola antsika malagasy fa antsika ihany mahavita tena nefa ny fitondrana Andrajoelina dia miantetra amin'ireo mpamatsy vola mahazatra ihany kay zareo amin'izao fotoana izao nisaotra manokana manko izy ny banky iraisam-pirenena amin'ny fiaraha-miasa fanohanana ny Madagasikara i Andrajoelina androany Madagasikara tsy maintsy mandroso miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka teknika sy arabola hoy izy misaotra ny banky iraisam-pirenena antsika hoy i Andrajoelina mazava tsara zany resaka eto aloha fa dia tena mbola miantetra amin'ireo mpamatsy vola mahazatra ny fanjakana malagasy amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara hitantsika amin'izany fa mbola miantetra amin'ireo mpamatsy vola ihany zany tsika na de eo aza zany rehetra zany amin'izao fotoana izao ihany koa ity manko dia tao amin'ny tia tanindrazana mbola tao amin'ny tia tanindrazana ihany dia ny jirama manambana higrevy ny mpiasa ankehitriny ary mandrahona hanao fitokonana hanatsikafona ny fitantanana ny Ron West izay sy tale miisa 3 ny mpiasan'ny jirama hitantsika manko fa talen'ny mpiasan'ny jirama zay hitokona iry zareo kian'ireo mpiasa ny tsy fisian'ny rafitra ofisialy ny fanendrena tsy voamarina ny faratsia ny fepetra iasan'ny mpiasa ary ny tsy fanajana ny zo sosialy ankoatr'izay manamelika ihany koa ireo ny fisian'ny favoritisme sy ny fanampenam-bava
amin'izay maneho hevitra mifanohitra amin'ny fitantanana. Mitotongana hatrany ny kalitaon'ny tolotra omeny jirama ahitana fatapahana jiro matetika sy faktiora tsy voaloha izany manakana ny fividianana fitaovana ilaina. Hitantsika an'izany manko fa mananontany higrevy ihany koa ny mpiasan'ny jirama amin'izao fotoana izao, ary iverina antsika amin'ny zavatra tenentsika teo amin'ny resaka tetikasa izay nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina eny Andavamamba izay. Araka ny mamafisy manko anatin'ny video fa hoe ho an'ireo ambany tanàna mauvais, tena ho an'ny ambany tanàna tokoa ireo trano mijoalajoala izay nataon'ireo fitondrana ankehitriny izay amatsiny vola trosa, nefa zany trosa mihoapapana anie zany, aoka tsarovintsika fa trosa mihoapapana ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra, na ianao avy any Digo, avy any Majunga, avy any Toliara, avy any Toamasina, dia trosa antsika rehetrarehetra zany, Fianarantsoa, Antsirabe sy ny sisa tsy voatanisa, dia trosa babentsika zany rehetra zany, zany tetikasa izay atao eo Andavamamba izany, tena ho an'ny vahoaka madinika izay mitsongo vahomana tokoa ve zany. Araka hitantsika ihany koa manko tainy vato hoe tetikasa reny ho an'olona tena ataontsika ambany be ihany ve ny fahefana azy hoe raha tsy olona ny fitondrana ankehitriny anie raha tena marina, olona efa manamanana ihany anie no ampihany zareo raha tena mariny. Eo ihany koa ny ambany tanàna zany ny fizarana vary masaka na varivary mena vola de fa zay. Fa resaka fanamboarana trano mijoalajoala io, atsika mbola hitana azy fa io dia tsy ho an'ny vahoaka madinika re, fa zareo izay manana fahefana, fa indrindra ireo mpitondra fandrakana na manamana hitantsika zay, tsy maintsy mahazo amin'io toerana ataontsika hoe vita izay amatsiny vola ireo mpamatsy vola ireo. Andao ary ho jerentsika famitinana tapatapany izay fanokefitra nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mahakasika ny tetikasa fanampiny hoe ireo ambany tanàna izay. Ary azadino hatrany tompolahy sy tompoko vavy ny miabone na manao j'aime na manao commentaire ahafahantsika mahatsaratsara zavatra zay. Makasitraka mialoha tompolahy sy tompoko vavy. Ya, voatoantsika tany Nosobe, dia izao tsika tonga eto Andavamamba. Dia rehefa mareny zany Andavamamba zany ianao dia ny hoe ambany tanàna, fa endrika vaovao no ataontsika an'izany Andavamamba sy ambany tanàna zany, ohatran'izao zavatra hitatsika ety izao. Ny zavatra ataontsika dia nena tsara foana ny fari-piainany sy ny fiainan'ny mponina amin'ny ankapobeny. Ny tetikasa izay nataontsika ity dia ny hoe ahoana ny ahafahana mampikorina ny rano, ny ahafahana ny mba tsy hisiany ny ampiaina ny tondra-drano eto Antananarivo sy ny manodidina. Ary rehefa nijery ny teo ampidirana teo, nijery an'ilay kanal, dia na dia maloto aza ilay rano dia hita hoe madio satria tsy misy fako, tsy misy manary sachet, tsy misy manary fako, tsy misy manary tavoahangy, plastika sy ny sisa any anatin'ireny. Izany hoe misy fiarahamonina zany fitezana ihany koa tsy maintsy ampetratsika tsirairay avy ao anatin'ilay izy, satria ny toe-tsaina mihitsy aloha milovaina, ny toe-tsain'ny mponina, ny toe-tsain'ny tompon'andraikitra, ny toe-tsain'ny olona tsirairay avy, zay aloha tsy maintsy hovaintsika. Ny asa mandeha foana ary tena manova tanteraka ny Madagasikara sy Antananarivo tsika zao. Raha mahita fako ianao dia alaivo dia arrivo anatin'ny toerana fanarinana azy, ary aza atao raha mahita olona manary fako eny amin'ny toerana tsy tokony anarina eny amin'ireny kanal ireny, dia tokony samy miteny hoe tsy mety ny ataonao. Misy zavatra be dehibe zany tsy maintsy ataontsika. Ary zay mahita ny Madame le Maire ato, tokony manao défi tsika Madame le Maire ny fanadiovana amin'ny tanàna, lalan-dehibe hatrany amin'ny lalankely rehetrarehetra, fa indrindra betsaka ianareo no latsaka hovidiana. Latsaka hovidiana ho be ny tanàna. Zay ny teneniko hoe tsika ihany aloha zany no samy ary Madame le Maire fitako fa nanomboka fa mila toizana fa ho an'ny candidat hafa rehetrarehetra. Samy nametraka afisy daholo eny amin'ny tanàna rehetrarehetra, eny amin'ny poteau, eny amin'ny lalana rehetrarehetra. Fa rehefa nametraka ianao, tsy naninona propagande iny, fa tokony mba samy manala ny azo daholo. Dia eo zany mba eo nareo mpanao gazety, dia mba jerevana hoe iza ny candidat nanala ny azy. Ary alaivo sary mihitsy hoe tony candidat tony mbola tsy manala ny azy raha mbola mipetraka iny sa manerana ny Madagasikara ny tokony ho atao. Tokony alefantsika zay monsieur le ministre de décentralisation, mandefa noty any amin'ny gouverneur, any amin'ny préfet, chef du district, amin'ny maire rehetrarehetra, tokony samy manao défi an'izay zavatra rehetrarehetra zay zany mba anala an'ireny afisy ireny. Fa fadiovana amin'ny ankapobeny mihitsy, satria andrasana an'izy ary ny analan'ireny vao esorina. Sa ny président koa reny andeha anala ny afisy.
Tantako fa tsy mety ngamany zany. Donc misy tompona andraikitra nanana olona samy nanao campagne électorale any samy manao an'izay. Zay ho an'ny olona zay nilatsaka ka tsy lany. Ho an'ny olona lany kosa ohatran'ny madame le maire manao ny ezaka rehetra, ny maire rehetra zay fa ny teny hoe anampy sy anoana ny maire rehetra rehetra. Ny fahadiovana aloha ny voalohany. Zay no manova ny toe-tsaina. Na ny omban'ny varavaranao ary diovo tsara daholo aloha dia madio azy daholo ny zavatra rehetra rehetra. Ka miverina amin'ity resaky hoe jerevy tsara ny ataontsika zany ny ezaka ataontsika mba hampikoriana ny rano, mba tsy hampiangana ny rano, ezaka be zao zavatra ataontsika zao. Ezaka be mihitsy ary anisany natoky laharam-pamehana miaraka amin'ny mpamatsy vola hoe inona ny zavatra tokony ho atao dia ny lakan-drano eto Antananarivo. Ny afahana mampikoriana an'io. Zay ny siny ty produit, zay ny siny zao tetikasa zay ataontsika zao. Ny zavatra hitantsika dia jerevy hoe raha vao miresaka andavamamy zany nareo fantatrareo tsara fa miraikitra amin'ny olona ety ambany tanàna ety ny foko sy ny saiko. Ary zay ny antony anaovako zavatra anaovantsika zavatra modely ohatran'izao zavatra hitantsika zao. Satria vao miresaka nareo hitanareo ngamany tamin'ny feton'ny fahaleovantena, za mihitsy ny teny an'ilay mpihira andavamamy iny asevimira eo amin'ny eo amin'ny 26 juin taditanao hoe mihira teo andavamamy. Ary zao tsika tonga eto andavamamy. Zao ny zavatra mitranga jerevy tsara fa raha trano azo jerevy ny rano ohatr'izao ahoana moa tsy hiakatra ny rano, ahoana moa no tsotrabona ny olona satria ao anatin'ny rano mihitsy no manorina trano fonenana. Eo zany madame le maire tokony entitra ny délégué d'arrondissement, tokony entitra nareo solombavam-bahoaka tsy hisy fanorenana tokony ho atao eny amin'ny toerana tsy azo anorenana. Satria manjary sarotra be ho antsika ty ariana indray no manarina ny zavatra tsy mety rehetra rehetra. Fa harentsika ilay izy fa ny zavatra amin'ny hoavy rehetra rehetra manomboka zao tokony ho entitsika rehefa tsy azo anorenana dia tsy azo anorenana. Tany tsy azo totorina dia tsy tokony totorana. Zay ny zavatra tokony ataontsika. Ka jerevy zany hoe trano ohatran'izao zany reto hitantsika rehetra rehetra trano azo. Dia afaka ataontsika zany mampiseho modely efa manao tsika trano mora, building mora, cité maromaro. Fa zao zany ny tetikasa ataontsika dia hoe raha mipetraka atao anatin'ny trano azo ilay olona dia jerevy fa afaka mipetraka ao anatina trano sy tanàna madio ohatran'izao hitantsika zao. Ary jerevy ny filaharany mahafinaritra. Mbola misy ihany koa olona zay tsika hoe misy tsena, misy fanasan-damba ary misy ihany koa jiro atao amin'ity. Ary indrindra moa zany ny zava-dehibe ho ataontsika ao anatin'ilay tetikasa dia ny hoe le fanaovana an'ilay kanala. Zany afaka atao tsara amin'ny manatsara any tanànantsika, afaka atao tsara amin'ny manatsara ny farim-piaina ny mponina eto amintsika tsirairay avy. Ka dia asa sao dia misy olona mipetraka teto amin'ilay ny ravana ave eo atsonga aty kely izy namany dia aty no eto mba miresaka. Satria izy moa tena fikambanana izay niorina amin'ny taona 2024 miarabanao ia dia zao le tetikasa natao dia mba tiako fantatra kely ohatrohatrotry ahoana ny toe-piainanareo taty mponina tetsia teo aloha dia ahoana ny fahitanareo an'izao ezaka sy tetikasa zay apetratsika sy ataontsika zao. misotranao dia mitovoloana amin'ny fitenenana, misotranareo rehetra mandritry ihany koa. Voalohany fitenenako dia toy izao: misotran'Andriamanitra lehibe tsika rehetra na ary-lanitra sy ny tany, dia misotra andreo ray aman-dreny izay tetezana ny ampitana androany, misotra andray matofoloha izay ahandry kinantsika androany ray aman-dreny malagasy rehetra, misotra n'ireo mpiara-miasa rehetra tsy hakanavaka na kely na lehibe indrindra. Fantatray rehetra, fantatray malagasy fa petsaka ny zava-vita, tsy isan'ny ratsan-tàna fotsiny na isan'ny tongotra fotsiny, mihoatra no volontoy isan'ny asa vitatsika. Ka noho izany matoky zahay mino izay mbola vitako atsaraina ny lalan-tany ampahavohitra rehetra. Azafady fa ny teny mivelona faritra tianay dia tianay tokoa zao toerana izao ary maminay sitrakay ny fanatsarana Antananarivo. Tianay ny trano faly izay manana azy, fa tianay ny fanatsarana Madagasikara rehetra. Misotra tompolahy, misotra demontoloha dia ny anampianay azy izay netefany tetikasa ianareo mpandraraha rehetra nanao ny trano, kirakira fotaka nandray izay zavatra maloto rehetra teo
isaoranay ianareo mena ivoninahitra tanteraka ianareo Andriamanitra ny lanitra ame fitahiana ho anareo tsiray avy misaotra tompolahy misaotra tompovavy makasitraka dia matompolo makasitraka anao tsara dia ny raharintsika moa zany araka ny tenenina tao hoe alohan'ny fetin'ny fahaleovantena izay ankalazintsika amin'ny fahadimy ambinipolo taona ny iverenan'ny fahaleovantena dia otokanantsika izao fotodrafitrasa tsara sy mahafinaritra zavatra tena mahafinaritra mihitsy hoe manatsara ny fiainan'ny fianakaviana anankiray inona moa ny nofinofo ny fianakaviana anankiray dia mba anana ny trano fonenana ary zao zany dia trano fonenana mivoatra mitsara satria raha trano azo tao anaty rano dia mipetraka amin'ny trano brika trano malagasy vitany malagasy ohatr'izao zany ny zavatra hopetrahan'ny ireo olona rehetrarehetra betsaka ny zaka ho ataontsika araka teneniko teo na ny fanorenana trano tsy etry any fa efa manotsika zao ny ankohonana miarina any Atsimabe ompo 3000 anisan'ny olona mipetraka any zay ampianarana miopo sy mamboly ny olona mpitarika posy zany dia miformetsika dia atao miopo sy mamboly ny olona mpanasa lamba dia atao ihany koa miova ny asa ataony satria tsy dia fanasan-damba ny tena tiany fa ny zavatra tiany dia miasa ny tany mamokatra sy mamboly ary mahavelona ny tenany sy ny fianakaviana zany ny zavatra ataontsika manerana ny Madagasikara dia mintsy mahatoky araka ny teneniko anareo atao hoe tsy maintsy mizokany ary tsy maintsy mandroso Madagasikara makasitraka antsika rehetrarehetra samitsika tahin'Andriamanitra daholo ny vavao amin'ny firenena ny vavao amin'ny Madagasikara ny vavao amin'ny malagasy iray manontolo makasitraka antsika manasanao Andriamantoa hitsidika ny trano efa vita hatramin'ny farany izy dia trano ho an'ireo olona zay mipetraka any amin'ny toerana trano miditra efitra fandraisana eo amin'ny trano amin'ny trano les caches traditionnelles sur l'eau et sous l'eau quand l'eau on la pluie on peut une période en saison de pluie mais là vraiment c'est un projet je disais que ça améliore le quotidien de la population c'est vraiment un bon projet on doit en faire beaucoup plus exactement donc vous savez là-bas concernant le projet de Côte-Ville c'est vraiment un projet qui va changer et améliorer la capitale parce que depuis des années la capitale vit toujours en saison de pluie, de l'inondation. Donc là, ce projet, ça va vraiment déjà diminuer l'inondation. Et donc, c'est un projet louable. Et on est en train de préparer le produit de Z qui va continuer le même travail. Mais ici, comme je vous avais dit, en fait, le souci, c'est que le nombre de la population ne cesse d'augmenter. Parce qu'il y a des zones rurales, il y a la population aux alentours, même en province, c'est un peu partout dans le monde qui vient dans la capitale. Là, vraiment, ce sera très dur pour la commune, pour nous de rattraper, parce que quand ils construisent sur des zones non constructibles, là on va rattraper par la suite, c'est ce que je disais à Madame le maire, on a besoin d'être strict et anticiper. On a vraiment le soutien maintenant, monsieur le Président. Représentant régional, mais on a le passage par le Canada qui vient du gouvernement de Washington, qui est spécialiste en développement. Ça nous aide vraiment à construire tous ensemble le projet de la suite. C'est un plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui. Comme vous le voyez, donc, soyez bienvenus à la Musée de Madagascar. Et vous savez, ici nous sommes vraiment au cœur
quand on dit des quartiers populaires de Madagascar. Quand on dit aussi bas quartier, parce que c'est tout le temps des zones inondées. Et donc voilà la transformation qu'ils sont en train de faire. Pour 3 000 $, ça change complètement la vie, la joie de toute une famille. C'est ça. Là, ils vont habiter, aussi auparavant, ils habitaient dans des cages traditionnelles en bois. Maintenant, ils vont habiter avec douche, toilette, cuisine. C'est la résilience de la ville et la résilience de la population. Monsieur le Président, et bon, on travaille pour ça, oui. Je crois et j'espère qu'on pourra faire le produire d'eau pour continuer le curage des autres canaux. L'autre chose qu'on veut faire sur le produire d'eau, c'est travailler sur les déchets solides, Monsieur le Président. C'est la durabilité de tout le travail que l'on fait ici va être complètement... oui, ne sera pas là si on ne gère pas ces déchets d'une façon durable. Et là, en fait, nous allons lancer également en fait, notre usine de traitement de déchets qui se transformera en énergie. Et ça, on va le lancer aussi cette année. Donc ça, c'est parce que Anderland, ça fait depuis des années, une cinquantaine, une soixantaine d'années que ça existe. Et donc maintenant, on évolue et c'est un projet que l'État aussi va investir également, où on va constater la transformation également d'ici 1 an, 1 an et demi. Mais en tout cas, merci beaucoup. Donc là, ce qui est important, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est que tout est en solaire. Donc ils seront libérés. Oui, mandeha solaire tompoko franchement tirama anjara ny bénéficiaire tsy nandoa ariary na ray ny nahazo trano na ariary ray. Ny faharoa dia ny andraikitra ny commune urbaine Antananarivo izy cahier de charge iarahana amin'ny commune urbaine Antananarivo ry zareo ny ara-hitatana ny toerana miaraka amin'ny olona mipetraka eto. Efa eo ampanaovana ny cahier de charge ny trano ray manontolo finition ray manontolo vita faravolana mars ny velany hatramin'ny farany volana jona. Entreprise roa no miasa eto amin'izao mpiasa eo amin'ny 500 miasa eto amin'izao isanandro nationale hatramin'ny 7 heures. voalohany volana jona du 1er au 10 tokony inauguretsika azy. Zay ny entreprise, ok, c'est un challenge. Ça va